Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity zoma faharoan'ny volana aogositra ity. Ny rapsodian'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny teny no maridrefy, fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Salamo 7:100 andiny 5:5 no tenin'Andriamanitra nakana izany teny fanokafany izany. Ny tenin'Andriamanitra ny fahazavana ary manome tari-dalana ny fahazavana. Rehefa te hafantatra ny fikasan'Andriamanitra sy ny fitarihany eo amin'ny fiainanao ianao dia makanesa ao amin'ny teny, mianara ny tenin'Andriamanitra. Ny teny no maridrefy. Raha manaraka izany ianao dia tsy ho diso lalana mihitsy ary tsy ho lavo. Fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, azo ianteherana, azonao atao ny manakina ny fiainanao manontolo aminy. Iray amin'ireo zavatra azonao avy amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra dia ny fahazavana ara-panahy sy ny fifatohana. Ny masonao ara-panahy dia misokatra amin'izay tokony ho hitanao ary voatarika ianao avy eo hifantoka any amin'ny ho avy izay efa nataon'Andriamanitra ho anao. Mifantoka sy mahafantatra tsara ny toerana tokony alehanao sy ny fomba hahatongavanao any ianao rehefa miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Mifantoka sy mahafantatra tsara ny toerana tokony alehanao sy ny fomba hahatongavanao any ianao rehefa miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mandeha mitombantombana ny fiainana na mitsambikina ao anaty aizina. Mampatsiahy ny tenin'i Jesosy izany ao amin'ny Jaona 9:12. Izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Tsarovy, izy ny teny tonga nofo. Ny fomba hanarahana azy dia ny fanarahana ny teniny. Aleloia! Aza matahotra ny ino sy hifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly, fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Araka n'izay hita ao amin'ny Salamo 7:100 andiny 5:10. Tsy hamitaka anao velively ny teny. Hoy ny ohabolana 7 andiny 5 ka hatramin'ny 9. Matokian'i Jehovah amin'ny fonao rehetra. Ary ny Josoa 1 andiny 5 amin'ny dikateny Amplified dia manao hoe: aza vela hiala amin'ny vavanao ity boky lalàna ity, fa saintsaino andro manalina mba hitandremanao sy hanaovanao araka izay rehetra voasoratra, fa amin'izany dia halavorary ny lalanao ianao ary hita hoendry sady ambinina. Ampifatoy amin'ny tenin'Andriamanitra ny fijerinao ary ampifanarao amin'izay ambarany ny vinanao ara-panahy. Rehefa manao izany ianao dia ahatanteraka ny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao any aoriana. Miaraka amin'ny fifatohana tsy voahozongozona dia ahazo fahazavana momba ny anjara voatendrinao sy ny lalana hahatongavanao any ianao dia rain'Andriamanitra. Izao dia misy vavaka izay hanasako anao. Izahay teny dia ianao hamerin'izany amin'ny fandresen-dahatra. Ry iray malalo, misaotra anao noho ny fanomezana ny teninao, izay efa nilo mitarika ny tongotro sy fanazavana manazava ny lalako. Mahatoko tanteraka ny fitarihanao ary manaraka ny teninao miaraka amin'ny zotom-po. Mampifantoka ny masoko amin'ny fahamarinanao satria fantatro fa izany ny lalana azo antoka makany amin'ny fahombiazana sy ny fanambinana tsy misy fiafarany amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka mba hitondra vokatra ho an'ny tontolo andronao ny teny izay renao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.